Falindray mizara amintsika mandritra ny fotoana maromaro ity taranja anankiray ity dia antsointsika hoe solfa. Tsy hiditra amin'ny atsipiriany betsaka tsika amin'izany taranja izany fa astuce madinidinika zany no asehontsika ary miainga amin'ny cas concret hatrany no andraisantsika lesona. Androany dia misafidy ny partition ny hiram-pirenentsika malagasy ary tanindrazanay malala hiainga avy amin'io ny lesona izay hotsoahantsika zany ary manantena fa hisy zavatra ho raisintsika zany rehefa tafitra ity fandarana kely fohifohy eo amin'ny 10 minitra ka hatramin'ny 15 minitra eo farafahelany. Nahoana ny nataoko foly satria mitsinjo an'ireo namantsika izay any Madagasikara mety lafo ny giga dia aleoko tapatapahana atao fohy ilay izy dia miverimberina kokoa. Izay no ela fa hozaraiko telo zany ny ity fandarana ity. Ny voalohany dia resaka zavatra tsotsotra amin'ny ankapobensika amin'ny solfa miainga avy amin'ilay partition izay nolazaiko teo hoe ny hiram-pirenentsika malagasy. Ny tapany faharoa dia hojerentsika hoe amin'ny fomba aiza amin'ny fotoana ahoana no tonontsika ny noty anankiray ao amin'izany solfa zany ary rehefa ahoana no mangina. Rehefa amin'ny tapany fahatelo izay mety tsy ho vitantsika androany fa ataontsika manaraka dia hojerentsika fohifohy ohatra ny ahoana avy ny feo an'ny noty tsirairay hoe ahoana zany do zany, ahoana zany re zany, ahoana zany fa zany. Zay zany no resantsika. Dia androso avy hatransika zany amin'ny lesona. Io nasehoko antsika io zao ilay partition tanindrazanay malala tsy feno izy io fa tapany fotsiny amin'izay mahaliana antsika amin'ny fandarana androany. Amin'ny fahalalana ankapobeny raha jerentsika io partition io dia hitantsika fa ito amin'ny voalohany ito ny lohatenin'ny hira. Tsy hijanona ela eo tsika fa mazava tsara angamba iny. Rehefa avy eo dia hitantsika eto ny clé an'ilay hira zany. Io zao dia hoe be bémol. Tsy valapatra eo koa fa ny clé zany dia ahafahantsika mampiakatra na mampidina ny ahavon'ilay hira mba hifanaraka amin'ny feo antsika olombelona. Eo tsika rehefa mianatra hira any amin'ny chorale dia misy ilay hoe ambany be fa ampiakaro kely dia ampiakarina zany ny clé, na hoe ambony loatra fa ampidino kely dia ampidinina ny clé. Hitantsika manaraka eto ny mesure hitantsika io zao hoe 4/4 zany hoe famaky azy dia hoe 4/4. Zany hoe ao anatin'ny mesure anankiray zany raha araka io hoe 4/4 io dia misy temps anankiefatra. Hojerentsika izay rehefa avy eo. Dia eto amin'ny ankavanana eto dia misy ny mpamorona an'ilay hira zany. Mpamorona an'ilay hira. Zay zany iny. Dia ny farany dia ito no hivalaparantsika kely amin'ny fotoana ambony izay ananantsika. Dia ilay solfa ahitantsika eo note do, ré, etc. Ahitantsika koa misy tsipika eto. Izay ataontsika hoe barre de mesure. Ahitantsika teboka ihany koa ohatra zao ity. Ny teboka iny ahitantsika teboka sy faingo kely izy eto fa rehefa avy eo zany dia ho anaovantsika zoom ireo dia hazavaintsika tsirairay avy. Izay ary no ela fa andeha ho raisintsika, zomentsika ity andalana ray ity ao anatin'ny mesure anankiray an'io solfantsika ary tanindrazanay malala io. Dia izao mba hatsotra anazy dia ho angezaiko eto ilay izy. Ataoko ngeza be mihitsy zany ny tsipika. Iny zany io barre de mesure io. Iny zany ilay ataontsika hoe
Nataontsika hoe mesure. Dia hitantsika fa ao anatin'iny mesure antsipiako menamena iny dia misy teboka iray, roa, telo averintsika soratana eto zany iny teboka anankitelo iny. Misy teboka iray, roa, telo. Iny teboka roa iny zany no mizara ny mesure ho temps maromaro. Zany hoe raha manaraka tsara tsika dia ito ohatra iny dia ataontsika hoe temps. Temps iny zany. Dia hitantsika zany fa misy ity ny temps voalohany, ity ny temps faharoa, ity ny temps fahatelo, dia ity ny temps fahaefatra. Io temps io indray dia mbola azo zaraina roa amin'ny alalan'ny teboka. Dia raha manaraka tsara tsika zany raha iny zany un temps, dia raha zaraintsika roa ny temps dia azontsika zany ilay demi-temps. Zany hoe iny anankiray iny zany demi-temps. Ity izao demi-temps. Dia ohatran'izay koa ity faharoa ity. Dia iny temps iny indray iny demi-temps iny indray mbola azontsika zaraina roa indray amin'ny alalan'ny faingo. Faingo ohatran'izao. Dia rehefa zaraintsika ohatran'izay dia mazava ho azy zany raha ito ny faharitako ito no atao hoe demi-temps dia ito avy eo amin'ny faingo ka hatreo amin'ny teboka roa io zany dia un quart de temps. Iny zany un quart de temps. Hatreo aloha zany ny tsara ho fantatra dia hoe mesure zany anankiray délimité-ny bara anankiroa, tsipika anankiroa. Dia io mesure io zaraina temps maromaro. Eto tsika zany zaraina efatra. Zay no mahatonga an'ilay hoe mesure 4-4 d'ailleurs. Ary zaraina amin'ny alalan'ny teboka roa. Dia hitantsika zany fa misy teboka roa anankitelo io mizara an'ilay mesure iray ho temps anankiefatra. Dia rehefa raisintsika indray ilay temps anankiray dia mbola azo zaraina anankiroa indray amin'ny alalan'ny teboka dia mahazo ny demi-temps tsika ary ny demi-temps iny rehefa zaraintsika roa indray amin'ny alalan'ny faingo dia azontsika ny un quart de temps. Mino fa mazava aloha ny hatreo dia izao aloha fahafahantsika aloha ity mba diodio kely fa hiresaka hanohy lalindalina kokoa tsika zany sady hamaraparana antsika ny fandarana androany. Teverenako atao le faingo teo. Dia izao raha raisintsika zany ohatra ito ity temps anankiray ity izay projeteko eto dia eo amin'ny demi-temps voalohany dia nasian'ilay mpamorona anazy do. Iny tsipika ambony iny milaza hoe do ambony. Dia ilay ampahefany ito tsy nasiany ninina dia rehefa amin'ny ampahefany farany nasiany do anankiray indray ambony. Zay. Dia izao mahita tsika olona rehefa mibaiko zany mibatra mesure raha 4-4 zao ny mesure an'ilay solfa dia ny tanany dia manoatra hoe iray, roa, telo, efatra. Zany hoe amin'ny mesure iray io zao ohatra dia le voalohany zany le temps voalohany midina ny tanan'ilay mpibaiko. Faharoa dia alefany ankavia eo amin'ilay misy do ambony anankiroa natsofintsika io. Dia avy eo manaraka an'iny indray dia mandeha miakavanana dia amin'ilay temps farany miakatra. Dia avy eo izy miditra amin'ny mesure anankiray manaraka indray. Fa zao
ataontsika entre parenthèse fa tsy ampiasaintsika fa atoroko amintsika ny astuce anankiray voalohany izay atoroko antsika ahafahantsika mamaky tsotra ny solfa dia izao ny na dia ao anatin'ny temps anankiray atsirareko na 3-4 na 4-4 fa rehefa hamaky maky solfa dia ny tanako dia ampidiniko sy ampiakariko ao anatin'ny temps anankiray. Izany hoe ao amin'io temps anankiray izay hitantsika eto ity izany dia ampidiniko ny tanako ao amin'ny demi-temps voalohany dia avy eo ampiakariko ny tanako amin'ny demi-temps faharoa. Dia ohatr'izay hatrany midina ao anatin'ny temps iray izany mahavita midina sy miakatra ny tanana mietsetrejetsa. Dia ohatran'izay koa eto amin'ny voalohany. Izao. Dia farany raha jerentsika ito temps izay nampitsika dodo ity, raha narahantsika tsara izany ny fampianarako teo, dia eo amin'ilay demi-temps voalohany nasian'ilay mpamorona do. Dia eo amin'ilay demi-temps faharoa nizarainy anankiroa dia ilay atsasany amin'iny izany hoe ny ampahefan'ilay temps eto amin'ny point ka hatramin'ny virgule tsy nasiany ninina izany hoe silence. Dia rehefa amin'ilay ampahefany farany nasiany do. Raha ohatra izany ka ilay tanako midina sy miakatra ity no jerena mba ahitantsika anazy ahaizantsika anazy dia asiako pointillé eto ohatran'izao mifanaraka amin'ilay virgule dia izao hofafako ity mba hifanaraka amin'ilay soratra solfa etsy ambany izany hoe tsisy ninina. Dia inona ny hitantsika, inona ny azo vakiana amin'izao? Izany hoe ilay tanako izany rehefa midina sy miakatra, rehefa midina ilay tanako dia manonona do dia rehefa miakatra ny tanako dia tsy mbola manonona do alohany amin'ilay un quart de temps voalohany fa silence. Dia rehefa amin'ilay sondrony kely farany ery ilay ampahefany farany dia manonona do dia lasa ohatr'izao izany izy hoe do do. Dia izay no mahatonga ny chef choral anao miteny hoe rehefa misy teboka mampaingo dia inona no lazainy? Dia hozy izy hoe mitsambikina. Rehefa misy teboka sy faingo dia mitsambikina. Izay angamba no azo aroso aloha ny androany fa manjary lava loatra raha mihoatra an'izay. Ka ho famaranana sady mba mahafinaritra ny sofina ho atsofoko eto ireo noty rehetrarehetra eo amin'ny mesure anankiray io izany dia ahitantsika eto hoe do. Dia rehefa ao amin'ny temps fahatelo dia misy de nouveau do, point virgule dia so. Indray izany dia misy mitsambikina anankiray dia eo amin'ny temps fahaefatra nasiany do dia teboka sy faingo dia ré. Zay. Dia ato moa izany alohan'ilay mesure, io mesure nataoko io misy so dia misy teboka, izany hoe misy temps anankiray izany eo mialohan'ny fanombohan'ilay mesure nataoko menamena io. Dia ato koa izany ato amin'ilay so ity misy midina sy miakatra ny tanana. Dia izao ny fandehan'ilay izy ho tononoko miaraka amin'ilay le feo an'ilay noty izany izay ho hitantsika ny aoriana no fianarana azy hoe so do 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 so do ré. Hitantsika ilay mitsambikina so do 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 so do ré mi ré do. Zay sy ny sisa sy ny sisa. Zay ary aloha izany ny androany misaotra anao nanaraka ary azadino partager izany ny vidéo raha hitantsika hoe mahaliana izy ary mety haliana ny namanao. Dia manome fotoana anao indray